ahoana marina ataovy ampy izao fahoriana izao ry malagasy. Efatra taona katroka izao tsy mety tapitra sy madiva ifarana mihitsy ilay fampanantenana hatrany amin'ny tetezamita nitoy tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ary hatramin'izao raha fehezina dia misy vely rano vaovao foana isan-taona. Tsy hita hoe inona ilaina tomboka ary inona ny vokany sy vita hatramin'ny farany. Ny fahantram-bahoaka no hita fa miamitombo tao anatiny 4 taona. Ankoatrio dia nilainga ny mpitondra mitombo an-dalana. Delestazy no lazaina fa 8 volana dia ao foana. Ny tombo indray ny fotoana fa any amin'ny taona 724 vao foana. Ny reharehana be anefa fa raha mipetraka ny milina fa efatra ao andekaleka dia ao foana ny delestazy. Kanjo indrisy fa mbola mitohy ary vao maika miamafy ilay delestazy ary tsy mifidy andro na alina fa mamely amin'ny fotoana izay tiany amelezana. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe mbola misy adiny 7 no maty ny jiro manomboka amin'ny 2 ariva ka hatramin'ny 1 alina. Mba fantatry ny fitondram-panjakana ve ny impact an'izany hoe tapaka jiro tapaka rano zany. Raha ny ampitany ranomasina ohatry hoe fa nametra-pialana amin'ny prime ministre tapaka le jiro tsy azo sokafana ny congélateur satria manjary simba le produit anatiny, manjary manapoizina olona ianao. Be dia be mifantiantoka manenjika ianao ny jirama aloha mazava ho azy tompotrano tsy tia halala fa ny ofatrano tsy maintsy voaloha isam-bolana na mandeha tsena na tsy mandeha tsena. Tetika tapaka foana le jiro tena hoe tsy mikarama zany ny coiffure endorant fotsy facture miakatra foana tsy miova. Izany ny fahorim-bahoaka momba ny delestazy. Raha izao zava-misy izao dia azo antoka fa raha 700 megawatt no nampanantenana vahoaka tamin'izao fitondrana izao dia ilaza abobo vaovao indray io ary tsy hamenatra ny mpitondra io mihitsy ny ampanantena 800 megawatt indray. Profon'izany inona moa no lazaina fa IEM na vely rano nandeha teto. Raha ny hita nefa dia tsy menatra mihitsy ingafoloam-pirenena ny seho vahoaka teny amin'ny CCI vato nampanantena zava-baovao indray ho an'ny vahoaka malagasy. Ireny no atao hoe propagandy. Raha mba tanteraka ireny nampanantenainy ko inona ny olany. Saingina iray aza tsy misy. Ilay mpisonombo ohatra dia tsy hita intsony ny hafarany. Na ireo biby nampidirana azy aza tsy tia fa izay nampidirana rehetra nandosina moka izany avokoa. Ankehitriny adalana ifanarahana indray ny azy ireo. Azadino fa nolazain'ireo nampanantena lava ireto fa ny taona 2024 no nambarany mpitondra fanjakana teny amin'ny fiandohan'ny taona fa ho taona ny asa anatanterana ireo vely rano maro. Petsaka ny zavatra ny tanisaina fa atao izay maro tamin'ny rendry no efa tany amin'ny fiandohany ny fandraisana fahefana no nolazainy. Misy aza tamin'ny tetezamita. Ilay tramway no lazaina fa efa teny ambony sambo hatramin'ny tetezamita. Ny trano mora no lazaina fa anarivo no amboarina sy ho ahorina. Ireo bisy no lazaina fa ho tonga mialohan'ny faran'ity taona ity. Tsy rentsony ny tohiny. Resaka ny be fa ny fanatanterahana zero. Ny vidim-piainana ao ampidinina ao anatin'ny 3 andro vao maika miakatra ary tsy takatry ny kely vola intsony hatramin'ny atody ankehitriny. Ny tantsaha lasa miakatra sy mifindramona eto Antananarivo vokatry ny tsy fisiantetikasa ho fanampiana azy ireo. Mangany fotsiny ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka amin'izy ireo any an-toerana. Tena hoe velona mitantaina maty mbola misy mangalatra any am-pasana ny taonam-balo. Isan'ny taratry ny fahapotehan'ny fiainam-bahoaka io kere tonga hatrany amin'ny faritra atsimo antsinanana ankehitriny io. Faritra atsimo no nalaza tamin'io hatramin'izay fa ankehitriny i Madagasikara iray manontolo mihitsy no tratry ny kere amin'izao fotoana. Eny fa na hatramin'ireo toerana izay everina fa mamokatra tsara aza dia hoy ity solotena nimponina avy any Vondrozo ity hoe satria nanomboka tamin'ny nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana zany 10 arivo ny saran-dalany farafangany mandeha Vondrozo io tamin'ny 2005. Zahanao tamin'izany adiny 2 farafahelany no andehana amin'ny lala 80 kilometra eo. Ka amin'izao izy ala androny raiky no ny faraseny lala am'izay ny saradala 3 aly ariary. Dia lasaka katerena ny vahoaka am'izany miakatry daholo ny vidim-piaigna eto amin'ny faritry Vondrozo am'izao.
nagnamboarany raha valomanan'igny lala igny da sy vitany nipetraky teto Voaroza avao ty lala numéro 27 ty fa nitohy hatragny Avohibe. Amizay afaky nifandray eto aby gny Avohibe ihosiny tamin'ny 2004, 2005, 2006, 2007 rehefa niala tamy fitondrany izy zany sa tamy 2009 da agnatiny fasahiragna zany ny vahoakany safatrany ty Voaroza ty da mitady anazy ha io zao sa mba iveregnana ame toerany koa hamozanay amin'ny lafiny rehetra indrindra fa gn'amy lafiny sekoly. Dia atezitra ny fanjakana raha mahino izany. Rary ny olona raha mitady izay tena mpiay azy satria tsy balarora sy propaganda mandritra ny taona no mitadiavin'ny vahoaka fa asa mpaka any amin'ny filaniny. Tsy misy olona bado akory eto ka tsy ampitany fari-piainana tamin'ireo fitondrana fandimby teo. Ny andro zao fitondrany zao mantsy ivalona ny taona ho tapitra ihany fe mpitao-piasana saingy mbola fitanisana programa sy vinalazaina ho atao amin'ny taona ho avy no betsaka. Ny mpitondra ny fandimby rehetra teo efa samy mamaraparana ny programa anasany ary efa manao jeritodika rehefa fotoana tahaka izao. Fa ny andro Rajoelina sy ny namany mbola ivarotra bobo amin'ny makety sy ny velirano ary miakatra avy 10 eny amin'ny efanambara satria iditra fifidianana amin'ny taona ho avy io. Kanefa raha jerena amin'ny saina sy ny fotsy miangatra dia mia mahantra fadiranovana ny vahoaka maro anisa tsy voafesy mitotongana ny toekareny mitombo sy mahazo vahana ny fahalovana kolikoly aferamaizina fanodikodinana volam-panjakana fandripahana arem-pirenena trafikana vatsoa sy volamena anarana mpitondra ambony no matetika voatontonona ao anatin'izany. Ireny aranandre ireny anefa ny teny filohan'ny androm-panjakana iray eo anatrehan'ny olona ao anatiny rafitra tantaniny voasaringotra amina fera maloto fa de boriborina amin'ilay hoe izay tsy nanota taminareo no oka itorabato azy. Tsy finiavana itsara olona fahatany fa mba mahagaga ihany sy mampanongo tena ny hoe olony lalàna no manao firesaka tahaka izany. Isan'ny nanamarika ity taona ity sy ireo taona teo alohany ihany koa anefa ny fanenjena sy ny fanagadrana olona ankoatra ny fampioroorona ara-batana sy ara-tsaina na ankolaka na mivantana. Maro ireo tsy mitovy hevitra politika no nalefa any am-ponja lazaina fa manotoina ny fiandrianam-pirenena sy ny filaminan'ny fanjakana tao ny nogadraina tsotro zao noho ny fanehoan-kevitra tamin'ny tambajotra serasera. Ny mpanakena fitondrana gadraina kanefa tsy misy basy mipoka, tsy misy trano-panjakana may, tsy misy fanjakana miongana fa ny mpangalatra sy mpanodikodina na volam-panjakana amin'ny miliara, ny mpanondrana volamena ampirina tany anatin'ny ministeram-panjakana sy ny maro hafa miada-pinatra eo ankavana ny ingafoloha. Fandrosoana inona no mbola antenaina amin'izany? Ny tiana olazaina dia izao aza manantena fandrosoana izany raha mbola fitondrana Rajoelina. Efa krizy no niainana ny 2009 ary mbola mafy noho io noho izany no iainana tao anatin'izao fitondrana izao. Ry zareo mpitondra afaka manao izay tiany atao fa ny vahoaka mifanome fotoana eny amoron-dabapako tsy mitsampitombo isan'andro. Ry zareo afaka miteny hoe izay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy fa ny vahoaka madinika na manao na tsy manao tonga de mihinana mangazo tsy vidiana eny ambany atsinanana avetrany. Ny mpangalatra koso sakafo masaka migadra fa ny mpanao trafika azo sarobidy sy mpangalatra volamena afaka miriary. Fa mpanantenana no ataony betsaka mba ifidianany vahoaka azy ireo indray ka anoizany io fomba ratsiny io. Ny safidinao vidiany vola 10,000 ariary sy t-shirt kanefa 5 taona angarangidina no miatra fahoriana sy fijaliana vokatra izany dia mbola anaiky ho ambakaina foana ve? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?